faly miarabanao indray ary amty aliny faefatran'ny volana jolay roapolo sy roa arivo ity ato anatin'ny fandarana mety ho tetrin'ny andro hatrany kesika zay fandarana mety ho tetrin'ny andro zay ary de andrafitra ny mety ho tetrin'ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny telo andro ho avy ny tsy hodrivotra avy aty Atsimatsinanana na hoe avy aty Atsinanana tsy hodrivotra malefaka ho an'izay telo andro ho avy zay zany hoe fiatraikany aloha zany amin'ny ankapobeny saika maina manerana nosy tahaka ny sary hitantsika avy amin'ny zalabolana fa amin'iny manodidina ny Analanjoro sy Antalahy iny sisa no mety ahitana an'izay orana izay fa de maina kosa any amin'ny faritra sisany any an-dranomasina ihany koa de amin'iny morontsiraka manamorona ny Toliara hatreo amin'ny Taolagnaro iny indrindra moa fa manodididina ny Terina Atsimo iny de aheriny ny ranomasina manomboka ny Rapitso izay ka de tokony hitandra zany fampiasana ranomasina amin'iny toeran'iny ary anaraka ny toromarika avy amin'ny mpiandraikitra ao ifotony. Raha mikasika zay toetry ny andro zay ary de hojerentsika avy hatrany fa de ahitana orana araka zany amin'iny tapany avaratry ny Analanjorofo iny mahazo ny Antalahy sy Maroantsetra sy ny ilana atsinanan'ny faritra Befandriana avaratra iny vary andrahoana ihany koa ny faritra Atsinanana sy Vatovavy Vinany zay mety arahana orana malefaka moa ho an'ny morontsiraka mandrahondrahona ny ilana atsinanan'ny Nalamanga sy amin'ny faritra loatra Mangoro iny raha tokoka andianjavana kosa na zavintany ny Voamaraina ho amin'iny faritra andrefan'ny nosy rehetrarehetra sy aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny. Mikasika ny hariva kosa de mbola mitoetratrano aloha ny orana malefaka amin'iny manodidina ny Antalahy sy Maroantsetra iny ary amin'ny morontsiraky ny faritra Mananjary mbola mandrahona ny faritra Atsinanana sy amin'iny aloatra iny fa any amin'ny faritra sisa kosa de tahantsika fa de maina tanteraka. Mikasika ny vinan'ny maripana moa de hiakatra tsikelikely zay maripana zay ao anatin'ny telo andro raha ho an'ny Rapitso manokana de manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 ny ambandrindra ty amin'ny faritra Ampovoantany 20 ka hatramin'ny 12 kosa ny ambondrindra morontsiraka Atsinanana kosa de 14 ka hatramin'ny 20 degré celsius raha toka 19 ka hatramin'ny 20 aty amin'iny morontsiraka andrefan'ny nosy iny 20 moa ny ambondrindra ho an'ny maripana Rapitso tazana zany any Antsohy Mahajanga Besalampy ary amin'iny Morondava iny. Zotrin'izay toetry ny andro zay indray ary ho an'ny alatsinainy de mbola mitoetratrano ny orana ho an'ny tapany avaratry ny Analanjorofo rehetrarehetra iny mahazo ny Antalahy sy ny faritra amin'iny Sambava iny de somary andrahoana hatrany amin'iny alaotra iny fa de ho maina any amin'ny faritra sisa. Ny maripana ho an'izay alatsinainy zay indray de manodidina ny 7 hatramin'ny 12 ny ambandrindra ty Ampovoantany 20 ka hatramin'ny 13 kosa ny ambondrindra manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 aty morontsiraka Atsinanana raha tokoka 17 ka hatramin'ny 13 any amin'iny morontsiraka andrefan'ny nosy iny mahatratra 13 moa Morondava ho an'ny alatsinainy ary 13 ihany koa any Antsohy any. Raha ny toetry ny andro ho an'ny talata indray de manodidina mbola ahitana orana hatrany aloha ny faritra Analanjorofo sy manodidina ny Antalahy hatrany de mandrahona ny faritra loatra Mangoro Atsinanana Vatovavy Vinany zay mety arahan'ny orana ihany ny alina amin'iny morontsiraka an'iny fa de ho maina tanteraka hatrany aloha any amin'ny faritra sisa. Ny maripana ho an'ny talata de manodidina ny 7 ka hatramin'ny 13 aty amin'iny faritra Ampovoantany iny 19 ka hatramin'ny 20 aty amin'ny morontsiraka Atsinanana 20 ka hatramin'ny 13 morontsiraka andrefan'ny nosy ary mahatratra 13 any Antsohy any raha toka 13 kosa any amin'iny Mahajanga iny. De zay indray ny vina mitoetry ny andro natolotranao tamin'ity an'ity makasitraka anao indray nanaraka zany hatramin'ny farany manaraka indray veloma tompoko.